dia mampifangaro zavatra anankiroa zany zao ianao amin'izao fotoana sady mijangajanga ianao ny manambady dia vao miasa simba ny ara-pananao ary azadeninao fa tsy ho voatokana mpiandry zany ianao raha mbola voasaringotra ny zavatra ohatran'izany dia mila mandray fanapaka-hevitra ianao a ahoana ny fanaranao amin'ny tena vadinao a ahoana no fomba ilanao amin'irety fijangajangana rehetra saotra tompoko farany a satria efa dia kely sisan'ny fotoanantsika aorinan'ity a dia mangataka hira anankiray amin'reto ray aman-dreny reto dia izy fanomezana omena kosa satria mbola manana fanomezana omenantsika ny Delisy de Soatina sy ny tato amin'ny taninanandrano a dia misy fanomezana omena zandray ny manome andreo a mba hifanolorana izy mivady vehivavy ny manoritra ny vadiko miteny amiko hoe tokony anao fisah le fisah zany fanabeazanay zany zany efa tsy tianao an'le izy be dia be milaza fa ratsy be ny vokan'io inona ny tokony ataoko manana ny fomba naturel ny compte daty zay fomba tsitra kristianina aloha dia zay no atao raha ohatra tsy tianao an'le fanabeazanay zany misy tokoa moa mahazaka n'izy io misy tsy mahazaka fa misy le atao fikotiana daty dia any zany tokony dira mpivady mba ilana amin'le fanaovanaovana fahatany zavatra tsy mifanetana sy tsy mifanaraka aminao azadimo fa ny tsirinay na raha voatavito ratin'ny vehivavy dia efa zaza zay fijery an'izay noho izany zany raha sanatsika manao zavatra akoatran'izay le hoe fikotiana daty zay dia efa koatiny hoe mamon'olona foana zany tsika amin'izay fotoana izay ny soratra masina dia milaza mihitsy hoe ny manary ny azo eo amin'ny fandriana dia efa karazana fahotana sy fahavetavetana eo anatren'Andriamanitra nataon'Andriamanitra lalàna mihitsy zany any amin'ny Levitikosy ihany ny lehilahy manary ny azy eo amin'ny fandriana zany manary ny azy zany tompoko dia ny olona manao masturbation ny olona manary ny tsirinaina eo amin'ny fandriana dia efa karazana fahotana eo anatren'Andriamanitra dia kodaty zany ny koditsika mahakristianantsika iny tsisy zavatra manindringotra antsika mihitsy fa malalaka tsara iny amin'izay fotoana izay mila mividy calendrier atao amin'ny FPVM izany mbola be da be mihitsy ao sady misy toerana azo anoratana mihitsy hoe eto ohatran'izao sy tiana atao malalaka mihitsy zany kosa mba ny atonanaovana tsy atao any amin'ny salon kosa ao amin'ny fandriana efitra amin'ny fandrianareo mivady ihany iny no apetaka dia miara mijery iny nareo mivady mety ve androany sa tsy mety tsy mety androany samy mipetaka tsara ary fa tsy misara-pandriana io zany tadio tsara ny Korintianina voalohany toko 7 andiny 5 dia milaza mihitsy hoe ny mpivady dia tsy mahazo misara-pandriana na mipetaka aza ny calendrier ka tsy afaka anao an'izany anio alina aza misara-pandriana raha tsy amin'ny andro ifanekeny ivavahana ihany ary misaradamba mety ve misaradamba sa tsy mety tsy mety miditra ny devoly raha vao misaradambo nareo zay fa be dia be ny mpivady ohatran'izany raha matoby matory any efitra ary raha nga matory ety amin'ny efitra tsisy ifandraisan'izy mivady tsony dia miditra ny devoly dia io atao hoe miditra ny fanamanam-bady zany fanamanam-bady ka zany zava-dozy fa nahita vehivavy be vokana devoly tena be voka ohatry ny vehivavy mihitsy dia rehefa teraka amin'izay le vehivavy tena mitondra 7 volana ohatry ny vehivavy rehefa teraka amin'izay le vehivavy dia nitezana izy mivady satria neverin'ny fahazanaka izy mivady fa rehefa le bebe le zaza dia niakatra amin'izay ny tromba vahiny natoraly manao hoe aka ny zanako amin'izay teo vao gaga hoe otry fa nga tsy zanakitsika mivady ty satria sara-pandriana izy raha vao miady zany tandremy misara-pandriana fa ny lamosina mifampitodika raha ohatra ka tena tsy afaka ifandefitra fa miraisa fandriana fa raha ohatra kosa ifanaiky nareo mivady mifanaiky ranga manaiky raha matoa manaiky sara-pandriana tsika fa hivavaka mety fa raha voaranga fotsiny manao hoe raha matoa anamasy tena androany nefa raha matoa tsy manaiky dia tsy azo atao zay ianao manamasy tena fa raha matoa tsy vonona amin'izany dia tsy mety fa fanaraka tsara zany ny mpivady hoe andao hivavaka satria telo taona tsika zao mbola tsy niteraka andao hivavaka tsika nio alina dia azo atao zay fa hivavaka kosa nefa amin'izay fotoana izay dia mahazo misara-pandriana mba tsy hakany devoly fanahatsika so ny devoly hiteny hoe lasa raha matoa vadinao misy tsaratsara re ohatran'izao dia miditra ny devoly dia io mahatonga tokantrano hidira le atao hoe fanamanam-bady mampikorotana tokantrano fa tandremo ary ny devoly tena misy tsirinaina ohatry ny olona tetsy ambady mainty angenisany zany
nafafy le devoly tamin'ny tarele kalakely ny tsironay gaga be izy fa inony ty ay tena nyvadily le devoly mihitsy dia tsy niteraka mihitsy olona io satria bana ny devoly ny tranonjanany a dia tsy mety bevoka mihitsy ka tandremana tompoko ny mpivady a dia tsy mahazo misaram-pandriana nefa tsy maintsy misaram-pandriana satria rangala saina tamatavy raha matoa ty Antananarivo aiza moa nyraisana fandrinana zany fa deo a distance daholo ny rehetrarehetra fa vavaka natao mba hiarovana azy amin'ny fitsangatsangana dia mivavao azy fa lasa izy a ianao koa mivavaka ho an'ny vadinao tavela ty an-tanàna mba hitsiditra zay fanamanam-bady zay mankasitraka atsika rehetra fanontaniana farany ty satria misy namatsika avy any samba avany a manaraka atsika amin'ny alalan'ny YouTube kopakopatanana ho anao dia misaotranao satria hatramin'izao izy mbola manaraka atsika bonjour inona ny tena mahatonga ny tokantrano marobe raha va mivalonandro ankehitriny fanontaniana faharoa maninona isika lehilahy any amin'ny RS foana le RS zany tsy lay moto fa rapport sexuel foana ny saina amin'ny ankamarony vao mahita vehivavy merci iasina vaty sambava ihany dia toizany kely izy hoe rehefa tafiditra tokantrano ny tanora maninona kay no miena be ny fitiavana manompo en Dieu an'Andriamanitra zany fa tsy mitovy fonim-bola célibataire iasina avy aty sambava ihany le ina moa le voalohany teo ny voalohany le hoe maninona misara-panambadiana vetivety ny tanora be dia be misara-panambadiana am'izao fotoana be dia be ny sara-panambadiana hoe na mahatonga an'izany lasa mirongatra be fisara-panambadiana dia satria ho le tanora am'izao fotoana tena tsy mbola misy ake tsy matotra mihitsy lazaiko anareo tena ho zay ao ana reto ankizy reto tena tsy mbola matotra mbola tsy vonina am'izany fanambadiana zany fa tratra le bevoka alohan'ny fotoana le tovavy dia tsy maintsy tafidorata le fanambadiana dia ao izy zany mahita ny amafy le izy dia tsy zakany dia zay mahatonga le fikorotanana vetivety dia misaraka ny lehilahy tompoko dia tokotokony eo amin'ny 5 taona eo raha irosan'ny fanambadiana ny vehivavy dia tokony manodididina eo amin'ny 13 taona efa matomatotra izy amin'izany za 20 taona vao nanambady tiako lazaina zany dia hoe mila famatorana le izy satria le izy tsy ndray andro fa zavatra mandra-pahafaty ka raha vao diso mirosa lolo sika mbola tsy matotra tsara dia io mahatonga atorona amin'izao fotoana lasa vetivety kely dia misara-panambadiana satria ao izy vao mahita ny amafy'ilay izy raha pisipy izy tena mifankaty tsara fa rehefa ho tonga trano izy miaina le fitiavana satria tsy arakarak'ilay ny aina atao anatin'ilay fifankatiavana atao anatin'ny mampifankaty ao izy raha miady vetivety kely dia mifankaty fampiantso telefôna fandefa mesazy fa raha tongatrano izy miady efatrandro tsy mifampiteny inona mahatonga an'izany satria zay le asana devoly loka mangeditsira aza tonga dia miady nefa rehefa amin'ny restaurant izy tambola pisipa tsisy olana mihitsy na mangeditsira be tahakin'iny azy io no le fitiavana fa rehefa tongatrano misy an'izay tena tsipitsiprina ka le voli tena satria zay le asana devoly mila fandefitra tsara dia inona le anankiray faran'le anankiroa le faharoa tele hoe maninona ny lehilahy ny firaisana rano foana no firaisana rano foana ny lehilahy zay foana mamaika azy ka io le hoe raha misy ozy mijery vehivavy ila azo eo ampony efa fantatr'Andriamanitra ke fa zay misy ny lalin'le lehilahy mody jerijereny eo dia dokadokafany eo tandreny mba manaiky dokadokafany lehilahy anareo tovovavy misy zavatra ao misy raha la terre misy zavatra ao misy trondro la mer ka sao dokadokafany lehilahy dia eo anao manaikinaiky molotra eo dia mody mananonalina eo zany le natao Solomona hoe nifinao tahaka io nahatonga azo nahazo vato be dia be satria nydokadokafany teo daholo ny vehivavy rehetrarehetra dia jereo tsara ny nefarany fa niala tamin'Andriamanitra hatramin'ny fony Solomona satria diso dokadoka loatra dia nanaiky daholo ny vehivavy izay nydokafany misy vadin'olona zange ny akamaroany ireny fa tsy tatra le dokadoka dia nanary lamba ny fitenenana dia nydroso dia zay no mahatonga le hoe lehilahy zany raha vao resaka an'io fa tsy ho any pastera ntsony aloha zany raha vao resaka io fifankatiava zany dia io no mamaika azy io firaisana ranofo fafanaretana ranofo dia voatratra n'izay le vehivavy manao hoe tsy tia zany ianao raha vao tsy manao an'izany tsika dia eny ary dia ndrareny atsika tonga dia mifampitaritra eny an-trano dia lasa manao an'izany mody ampijereny filma mamofady eo ndao hijery filma dia azadino
fa i filma mamofady ihany no taterahanareo a eo vetivety eo satria lasa mifanetana le reo anaty a lasa mifampisitona dia raikitra ilay zavatra atao anatin'ny filma mamofady ary ino ny tenenako amin'ny mpivady hoe raha azo atao azy na dia mpivady azy nareo a aza mijery filma mamofady ary raha tsy maintsy hijery a dia tokony miaraka mijery fa tsy ny ray mijery indray lasa matory ohatran'izany tombotsiry le lehilahy variana mijery filma mamofady eny ambony a i ramatoa mibonika bodofotsy matory eny ambany vita ny filma miazakazaka avany rangahy midina mitohitra amokovoko anatanteraka ilay zavatra hitany a tao anatin'ilay orona tsara tsy nakasitraka ramatoa satria tsy tanontany ilay izy tsy nijery ka zay nataoko hoe raha tsy maintsy mijery a dia aloha miaraka mijery mba tsy fanerena sy famezatsiny zay foana ny tanjon'io fijerena filma mamofady io a hijery zavatra hafahafa ao a mba ho ataon'ny mpivady ka raha azo atao a dia aloha tsy mijery raha tsy maintsy hijery a dia nareo vady mihitsy a ny tokony hijery dia le farany teo ina moa izy teo ny farany teo efa maninona ny tanora rehefa tafiditra ao anatin'ny miena ny fitiavana tokantrano a dia miena ny fitiavany an'Andriamanitra io zany a saika ohatr'izany daholo ny mpivady rehetra tamin'ny mbola mpifankatia tsotra ka ataony fividy mena n'ilay tovovavy rehefa anatin'ny tokantrano a lasa tsy gato tsoa fa inona mofo gasy ny ena le izy ny ena inona mahatonga an'izay tonga am'le ny ela mahareroy a dia lasa ohatrany makaleo angamba moa koa ka mivavaka moa le tenin'Andriamanitra tsy nitanterahana fitiavana mandrakizay nitiavako anao zany namparitako famindram-poko aminao vao misy olana kely a dia lasa tsy mifanaraka ntsony a dia tsy nampiarina ilay tenin'Andriamanitra io mampiena an'ilay fitiavana io taloha famahana taloha tsy mety hina sakafo mihitsy ilay lehilahy na ilay vehivavy a raha tsy eo izy mivady fa rehefa anatin'ny tokantrano a finosy eo ny andrainareo fa izy mbola tsy tonga dia lasa mihinan-drery ilay anankiray rehefa aveo satria isa mampiena fitiavana izany dia averina hatramin'ny voalohany le izy a raha tiana hateza ny fitiavana fa ny anay moa efa fitiavana efa atao hoe fitiavana antitra dia ohatrany tsy mampanefa izay zavatra mitranga eo dia mety aminay daholo tsy mampiena fitiavana izany fa satria efa samy mahafantatra hoe zay zany le fiainatany tokantrano a dia tsy mampiena ny fitiavana izany fa ny ankizy amin'izao fotoana raha tsy mahazaka an'izany a dia manjary lasa miteraka fiainan'ny fitiavana ao anatin'ny tokantrano tsy fanatanterahana n'ilay efa niainana tanatin'ny mbola mampisipana ilay tokantrano tamin'ny 5 taona tamin'ny 10 taona misy fiovana ohatr'izany mahato ny tokantrano io rehefa 5 taona izy zany a mahafana tsara mihitsy rehefa miainga amin'ny 5 taona makanina izy a dia somary miaina kely satria efa misy ankizy ireo dia mitosaka an'ilay ilay fitiavana rehefa amin'ny 5 taona miakatra izy a dia miverina indray ilay hafanan'ilay tokantrano misy fahatsapana ohatran'izany io tokantrano io fa tsy mitovy amin'ny tamin'ny vao mifankatia sy ny 5 taona sy ny 10 taona sy ny 5 taona ary rehefa tonga amin'izay zafikely a dia miverina indray fifankatiavan'ny mpivady satria miara-mitaiza ny zafikely a mahita maminy an'ilay fifankatiavana hoe avy amintsika ny pura ilay zafikely ohatran'izany anay teto tamin'ny faha 5 taona mariazy teto daholo ny zafikerinay nanatrika an'izany teto dia hitanay mihitsy hoe tena miverina ilay fifankatiavana satria misy vavolombelona be dia be reo ny zanaka ao manatrika eo ny zafikelyna ao manatrika eo ary ny firarianay a dia mbola hatrehan'ny zafiafinay izay zany zany ny tanjony sotra toko dia hofeziko zany le izy hoe le fanekenanao to tamin'ny voalohany hazavahana mihitsy iny tazomy hatramin'ny farany iny raha nanao fanekenanao teto hoe manomboka amin'ity androany ity dia ho tianao sanajanao a hijanonao mandram-piaviny fahafatesana dia tazomy hatramin'ny farany iny fa teto zany tsy nisy hoe hijanonanao mandram-piaviny fahafatesana nefa kosa raha izao a dia hiala tsisy an'izany teto fa tazomina hatramin'ny farany le fanekena dia niary efa manamasina maharazy eto a dia zao foana ny teneniko zay lazainareo eto a dia ino no anamasinana anareo zay fihetsika ataonareo eto a dia ino no anamasinana anareo ka tsy mbola isy ny teniteny foana teto tsy mbola isy nanao fihetsika hafahafa teto dikan'izany zany a fihetsika tsara natao teto a
teny tsara natao teto na masinina tamin'iny nareo dia tokony tsy hiova amin'izay mandra-pahafatinareo mampaharitra ny fanambadiana izany. Saotra tompoko mankasitraka ny pasteurtsika tamin'izay fampianarana rehetrarehetra izay ary litsika koa dia lina misaotra antsika nandefa someso ohatra ilay tokantrano tany ary dia tsapa fa tena hoe mampitombo antsika ny fampianarana tahaka izao nety taminareo sa tsy nety ny fampianarantsika androany nety sa tsy nety ndao hitehaka mafy be ho an'i Jesosy sika riavana misaotra antsika rehetrarehetra mankasitraka iankoa ny reto teknisiana napitan'ny sary sy ny feo misaotra ny reto mpihira misaotra ny taleny radio fitazatsoa iankoa ny amin'ny fanomezana lalana ny amin'ny fikarakarana nyty androany ity mba mentsika tehaka mafy be daholo no mpiara miasa rehetrarehetra oela velona ne ny fifankatiavana noho izany indrindra dia no fisaoranay ny pasteur Mahefa dia ny Délices de Soatina dia manome sakafo matsiro surprise ho anareo mpivady izay ho amin'ny arobi zao no alainareo aty amin'ny radio tahaka izany koa ho amin'ny talehan'ny radio fitazatsoa mivady izay sakafo avy any amin'ny Délices de Soatina izay afaka mikomandy an'io tsika rehefa tia sakafo be mangataka hira anankiray reto koa dia anisan'ny mpivady miavaka mba manasanareo mivady mba aoka aty aloha aty nareo mivady mba metsika ty haika mafy be koa reto mivady reto ny ankiray talanto televadiny lanto io zany ianareo mivady firy taona moa zay mivadinareo lora matoa 23 taona metsika ty haika mafy be nareo mivady ve rehefa miady dia mihirahira foana izaho dia tesitra aminao ry lanto sa hoe ahoana raha ny lotsika aloha dia tsy misy ngamba le mihirahira nefa tesitra fa rehefa tesitra dia tesira faza manota ozy ny ten'Andriamanitra nareo efa niady eny tomboka rehefa miady nareo dia iza no tsy mahazaka voalohany akipy maso iza no tsy mahazaka voalohany fa manampitamby tsakano ny tanana tsy maintsy hoe lehilahy foana io metsika tehaka mafy be ny lehilahy fa lehilahy mahafinaritra eny ary ina ny raha atolotrareo amarana antsika izao fotoana izao ny raha atolotra dia satria resaka fankatiavana dia hira mitondra teny hoe mariage eny ary mariazy atsangana ny mitsangana mpivady rehetra amin'ity mpivady rehetra mihitsy zany mitsangana dia mba mifampitatana noho ny amin'izay mariazy zay dia mba ity no fanomezana mba atolotra ho anareo mba tsy haiko izay anoloran'ny Ramse Dalanto an'ity ho an'ny Ramatolanto ao anatin'izay mariazy izay ao anatin'le iry vao atolotra mba mitsangana ny mpivady rehetra zafady izay manambady rehetra mba mitsangana dia mba mifampitatana kely anaovan'izy mivady azy Nianarara urisitu
fitiavana miazona Misatanao rirai, misatanao tukuzai, fani fitiavanao nampirai, hanai mandrakizai, asana tayamu, nyanararau ritsitu, teranyanao, Jehovah Misatanao rirai, misatanao tukuzai, fani fitiavanao nampirai, hanai mandrakizai, asana tayamu, nyanararau ritsitu, teranyanao, Jehovah Tratra le biso e tsy hita fomba fanarotana moa ty Saint Valentin ity ka mba mitakitaky biso kely e ndre mandisa taona ma tsy izy ity mba misy re mpivatsy ny tokoa fa zao mba manao biso matetetika sady isaka Saint Valentin ohatran'izao tsangatsika ary amarana fotoana dia misotro n'Andriamanitsika tamin'ity an'io ty ary afaka ndresadresaka momba ny fitiavana sy ny tontolony teto ary dia mirary soa an'izay mbola tsy manambady rehetra mba azo vady tsara avy amin'Andriamanitra avy amin'ny Jesosy ho an'izay manambady rehetra tamin'ny azo fa sarotra ny mila dia mahareta hatramin'ny farany mahorena tokantrano vavaka isika sotra Jesosy zay no fotoana ny fanarahana teto ny rahana taminao teto nahafahanay namantatra momba ny fitiavana sy ny tontolony momba ny fanambadiana ny tokantrano rehetrarehetra ka dia misy mahatoko izay fa mba nisy ny raisinay teto amin'ity toerana ity araka izay namanginy ny fananao masina na tsiraray avy na ho an'izay nanatrika teto na ho an'izay rehetrarehetra ny ainy tany atokantrano tany nandefa ireo SMS isan-karazany na tadiavana vahaolana na malina ireo fanontaniana maro samihafa ihany koa ka dia ianao no mameno ny mbanga sy ny tsy ampy rehetra an'olotsaina sy ampianatra nay tsiraray avy mba tolotsaina avy aminao nentina miatrika ny fiainanay andavanandro indrindraindrindra ny sehatra ny fanambadiana sy ny tontolon'ny fitiavana fa mpanomponao zay ary mbola nomponao amin'ny androm-piainana rehetra andehody ary zay Jesosy irao ny anjelinao masina toby anodidina anay arovy amin'ny loza sy ny fahavalo maro samihafa izay ary ny devolom-pampisara-bazana mitondra be korotana rehetra efa norohana teo anatrehanao rehetra tsisy anarakaraka anay ihany fa dia ampitombo fifaliana sy fankatiavam-pivady sy ny mpifankaty rehetra ny ianao raha misy mpivady tonga eto na any atokantrano any tsy mbola mbanana anjanaka tsy mbola niteraka aza velo kivy reny Jesosy fa dia ianao anome zaza ho tezaina izy ireny ho totrony izy